tantaraiko aminao. Tantaraiko aminao. Fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirizana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Fair Radio. Tantaraiko aminao. Mandry ampiadanana. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feon'ny fanantenana ity. Miarabanao namako. Ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Enga ny Andriamanitra ka hitanao ary tsinjo ny lalanao. Mandry ampiadanana. Zay no resantsika rehefa aveo. Andolosika hivavaka. Raina izay ny an-danitro misaotra, makasitraka, makatelina amin'ny fiarovanao anay ka natratra ity anio ity. Misaotra fa na dia mpanota tsy mendrika ary izay dia mbola velominao soamatsara ihany. Koa dia isaorana be dia be ny anaranao ary ankasitrana izay rehetra nataonao taminay. Mamindrafo ary oka mba omenao anay ny fanahinao masina, ampianatra anay ny marina, anitsy lalana anay, anoro lalana sy anomenay fahendrena amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia metezanao hitanty namako izay miaraka miaino ny soratra masina amiko ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mandry ampiadanana. Tantara tena nisy ty. Na dia mbola zaza roa taona ary izy zazavavy kely ny resako eto. Dia efa nindosy ny fahafatesana sahady. Mafy zany satria zazavavy kely mba nantenainy rainy sy ny reny mba ho taranaka melomaso. Oriareny anoriana any dia nindrisy fa tsy natratra kory ny salataonan'ny fahavelomana. Ilay voalaza hoe 70 na 80 taona. Mahagaga fa ny rainy zaza io dia efa saika natelo ny fasana ihany koa vokatry ny mosavy nataon'olona taminy. Ny vadiny ray dia saika nandoany tany ihany koa nandritra ny fitondrany voka ny zazavavy kely izay tantaraiko aminareo io. Ka manoloana ny toe-javatra tahaka an'ireny moa zany dia lasa ihany ny saina hoe ahoana moa zany ny voalazan'ny Baiboly mahakasika an'izay. Tamin'izay dia tonga tao an-tsaiko ny tenin'i Jesosy rehefa nifanotrona tamin'izy mivady sy ny fianakaviana aho. Ka rehefa tafarisaka tamin'ireo raisy ireny dia nanomboka nampahery azy ireo. Arao ane. Miala tsy indrindra ry izy mivady raha ohatra ka hiresaka aminareo satria mafy so mahazo antsika izao. Indrindra fa ianareo tokantrano ny arany losa. Aza eritreretina hoe manavatena raha miteny toy izany fa iray aminareo ihany aho ary tsy iza fa tena izoko be tokoa. Ka ho raisiko ny fanazavan-tsaina anareo avy amin'ny voalazan'ny Baiboly araka izay nolazain'i Jesosy hoe anotoan'io zaza io ny fanjakan'ny lanitra. Matio 7:7-8 misy an'izay. Matio 7:7-8. Efa azo antoka zany ny ho avin'ny zaza io. Rehefa ho avy Jesosy dia ho isan'ny andova paradisa io zaza io. Zay no nampanantenainy. Saingy izao ny tsarovy ary tiako mba tsy ala ho an-tsainareo mihitsy. Tsy mbola any an-danitra zany io zaza io. Araka ny voalazan'ny mpampianatra Baiboly sy mpitondra fivavahana maro ankehitriny. Efa hoe any an-danitra sady on'le olona vao miala ety ambony tany. Tsy izay ny marina. Fa araka ny voalazan'i Daniel 12:12. Daniel 12:12 dia mbola hatory eo amin'ny vovoky ny tany zany aloha izy. Dia rehefa ho avy Jesosy dia ho atsangana io zaza io. Dia anangona an'ireo izay azo koa izy miaraka amin'io zaza io. Zao manko ny voalazan'ny Jaona 4:1-7. Jaona 4:1-7. Aza malahelo ny fonareo
minoana Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraika handray anareo ho any amiko, ka zay itoerako no itoeranareo koa. Zay mivolaza niny andininy iny. Ny andininy anankiray ihany koa dia miresaka ao amin'ny Tesalonianina 2:4, ny andininy 9 sy ny 17. Tesalonianina 2:4, ny andininy 9 sy ny 17. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feona arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho any amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Ka araka ny voalazandreo andinin'ireo zany ry izy roa no tiako atongavana fa tena izay vao fahatiantoko atanteraka isika, indrindra fa ianareo ray aman-dreny niteraka an'io zazo io, raha ohatra ka sanatria tsy ho any amin'ny paradisa hiaraka amin'io zazo io ny ray aminareo. Mila mahery ianareo, ary eo ka zany teny Kristy zany no fampahirezana ho anareo. Teo moa dia tena nisaotrasaotra nankasitraka zareo nare zany, ary velona indray mifanantenana fa ho avy indray Kristy. Ka amin'ny fiverenany indray izy dia handevina tanteraka amin'ny fahafatesana zay nampitondra fahoriana ny voarin'Andriamanitra tahaka izao. Matetika no andrenesantsika ny olona miteny sy manoratra hoe mandry am-piadanana. Mandry am-piadanana. Rehefa misy ny zavatra toy izao dia fiten'olona matetika ny hoe mandry am-piadanana. Tsara nefa no manantitrantitra, fa ny fahafatesana dia torimaso lalina. Ary ny maty zany dia tsy mahare na inona na inona tahaka ny Lazarosy, araka ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona 2:12. Jaona 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no nolazain'i Jesosy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy: matory Lazarosy sakaizantsika, fa andeha hamoa azy aho. Zay voalazan'ny Baiboly, voarakitra tsara ao amin'ny Jaona 2:12 izany. Ny zava-misy matetika dia ireo mpino fa misy ny fanahy tsy mety maty no mpiteny an'io hoe mandry am-piadanana io rehefa misy ny maty. Ka na dia efa mimbetsaka azy no nitondrana fanazavana momba zany dia mbola tsy tafita ihany ny afatra. Ary mbola misy mambra miteny an'izany tena misy mambra miteny an'izany. Io maty io anefa tsy mahenona inona na inona, na angalanao bulldozer ary anototra azy eo amin'io fasana misy azy io, na isy ororotany manokatra amin'ny fasana ray mantolo ary tsy ho eniny zany, matory izy. Ny hany afaka amelina azy ao, hamoa azy ao dia ny feon'ny Kristy irery ihany rehefa ho avy izy. Vaovao mafalo ho asa ho anao ny nanambaran'i Kristy fa ho avy indray izy, andray ireo izay azy ho any aminy. Ary zay ihany ny fanantenana kristianina, fa tsy ny hoe efa any an-danitra sady iny olona lasa iny, le zaza kely teo mbola tsy any an-danitra iny mbola milevina any amin'ny faritra ny Tsirabe any zany zaza kely zany. Satria rehefa azo ny olona anankiray ny atao hoe mifaly eo anatrehan'ny ray ao aoriana amin'ny fahafatesana, dia tsy ho miteny toy izao ny mpanao salamo manao hoe ny maty tsy hidera an Jehova, na zay midina any amin'ny mangingina. Salamo 5:17. Salamo 5:17. Mazava ny tiany ambara, fa tsy misy olona maty zany ka efa mitotorebo-pifaliana sady eo anatrehan'ny ray amin'izao fotoana izao. Mbola miandro mifananganana ny maty, mbola ho atsangana ny maty, dia ny maty olom-bovonjy makany an-danitra. Ary raha sanatria kosa ratsy fanahy dia hodorana ao anatin'ny afo. Raha efa any an-danitra sady mantsy ny olom-bovonjy
de manao fahadisoana goavana zany jesosy tamin'ny nananganany any lazarosy tamin'ny maty satria olona efa ny faly sambatra teo anatrehan'andriamanitra tao an-danitra ve no navarina hoe ty-tany rey ty tany misy koronavirus tany misy fanenjeny dalo sy ny famonoana olona mpanentaka sy ny mpanamitramno sy nisan-karazany ty tena nanao fahadisoana misy jesosy raha ohatra ka efa tany an-danitra zany lazarosy zany tsy zay ka ny marina na jesosy ny antso ny lazarosy ary nge de hoe mivoa ry lazarosy fa tsy hoe midina ry lazarosy manaraka zany raha efa afaka makany amin'ny ilosadiny raha tsy fanahy aoriana amin'ny fahafatesany de tsy misy antony tokony hananganana anazy amin'ny maty fa any izy de efa tokony any tsy izay anefa no izy fa na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de mbola matory tsy marena inona na inona mivovoky ny tany avokoa miandro ny fananganana azy amin'ny maty izy mba handraisan'izay ho anjarana izy ireo tsirairay avy de apetrao ane ny fanontaniana hoe raha ho avy zany jesosy de izy amin'ireo anakoroa ireo zany no isy anao raha sanatria ka hoe ho faty melony fiveviany jesosy ianao aiza no anjaranao zao mantsy mivoalazan'io Daniela 12:2 io Daniela 12:2 amin'ny anaran'i Jesosy ary maro am'izay matory ao mivovoky ny tany no ifo ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay za de maniry indrindra ianao le hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay za koa mba ho any manome fotoananao ny namanao ry sarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray mametraka mandra-piona mandra-pitafa tompoko velomo tantaraiko aminao fandaharana andrenesanao fitsoroana vavolombelona sy fampahirezana iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo arahinao isan'andro eto amin'ny Hope Radio tantaraiko aminao